Eny tompoko mialatsiny raha niverina indray fa tena moa manana kasikety be dia be fa nazanatsy zany lasa hatao hoe solo mavambahoaka ve filazan'izany na dia tsy député aza fa misolo ny fahorian'ny olona ka mitondra ny teniny. Niverina vetivety ato anao karazana coup de gueule ve filazan'izany nefa ihany koa fitarainana. Isorana be dia be ny namana Fernando Selo izay nitatitra ny témoignage n'ilay madama izay nanao vacances tany Madagasikara dia nefany vao nitotona teo Ivato dia nisamborin'ny polisy fa hoe ny fitoriana natao azy dia hoe nanao partage na vidéo izay tamin'izany fotoan'izany nanakina ny fitondrana nisy teo aloha. Dia niditra amponja vonjimaika le rangahy izay atao hoe tsy nanao incitation la haine akory fa nanao partage ohatrantsika rehetra hoe mahita zavatra tsy rariny dia manao partage, manao like na manao j'adore. Dia tsy nandritra ny tonga dia fantazomina tany efa 3 volana ary andranomaso misy le ramatoa tao satria very ny asany vadiny no zareo voatazona taty 3 volana no ny ara-tsy mpanahany olona, ny zanany tsy mahita ny dadany ary le ramatoa koa very asa ary amin'izao fotoan'izao dia mbola andrasana indray amin'ny talata hisy ny atao hoe andalo fitsarana indray mba ahazoana liberté provisoire ara fa mbola tsy fahafahana fa misy IST na interdiction de sortie de territoire. Donc zany toujours en suspense foana le olona dia nitaraina moa le madama hoe mba tokony mba tsy LP fotsiny satria efa very asa zay izy ary potika ny manana fiainanay voaroka amin'ny tranony izy any Frantsa. Imaginenareo zay mipetraka aty ivelany aty tsy moramora ohatran'ny Madagasikara ny procédure fahazoana trano aty fa tena c'est la croix et la bannière. Bon, tsika tsy hoe hitatitra fiainan'ny olona anankiray fa ohatra hiaingako io hitodiako aminareo mpitsara. Misaotra anareo aloha aho tamin'izany anao fanetanana hoe mba hanao fanambarana anareo mpitsara fa niteny aho hoe ianareo dia anisany tafiditra ao anatin'ny collimateur ny vahoaka amin'izao rotaka izao, amin'izao tsy rotaka amin'izany fa zao révolution zao satria na tianareo na tsy tianareo dia vous êtes les premiers concernés. Marina fa tsy anareo no tompo-kevitra tamin'ny fanapiretana sy fanagejana natao tamin'ny vahoaka fa ianareo no bras armé ny mpitondra mifandimby. Ny teo aloha ny tratra farany fa ny mpitondra mifandimby rehetra. Tsy azonareo an-tsaina ve ny fahampitehan'ny fiainan'ilay vahoaka tamin'ireny karazana tsy miditra resaka crime tsika hoe namaky trano sisa adin'olona ny tanàna indray tsy dirako fa resaka tsindrobokotra avy any amin'ny primature tamin'izany fotoan'izany no mahatonga an'le hoe dossier-n'le olona tsy tonga dia hoe migadra sisa. Ny azy zany zavatra tiako atongavana dia anankiroa généralité aloha voalohany indrindra. Amin'izao fanovàn-drafitra izao dia miantso anareo mpitsara tsy hanao fanambarana fotsiny satria ny fanambarana mantsy amin'izao fotoan'izao mialatsiny tsy hoe ho anareo rery fa ho anareo indrindraindrindra concerné ohatran'ny fomba hialana paly izy hoe aza daroana zahay fa tsy fidiny anay ane le izy fa dia manao fanambarana zay fa manameloko ny patati patata ho anay vahoaka izay niarany tsy rariny tahaka nyity madama izay avy any Frantsa aty dia mazava tsara ny teny hoe c'est pas à moi de vous pardonner ozy izy c'est à Dieu. Zay tsara ny teny'le madama tsy zaho ozy izy no amelany eloko areo fa mipetrahanareo amin'ny toeranay. Voaraiko tsara misy le teny'le ramatoa. Ny tiako tenena aminareo mpitsara c'est pas suffisant de faire une déclaration hoe manameloka ny herisetra zao tantandalana fa mila acte zahay. Mila acte zahay hoe io tokoa fa miredresser ianareo fitsarana ary dia manao zay fomba rehetra hamerenana ny confiance ny vahoaka aminareo. Fa na tiana na tsy tiana nareo nanao fianianana mitovy aminay pasteur sy ny docteur ny mpitsara isika manao les toges
ho anay pasteur manao le robe pastorale na le toge académique, ny docteur manao an'le blouse, ho anareo avocat sy juge manao le toge ny fitsarana, nareo manao isika manao an'iny toge iny de on est sous serment. Zay le izy. Ary quand on est sous serment, dikan'izay zany de hoe rehefa tsy mahatanteraka an'le serment ianao zany dia en porte-à-faux am'le asanareo. Ka raha ohatra ka tsy mahatanteraka an'le asa ianareo fa lasa brarime ny fitondrana fotsiny, ary eto de mitodika andreo hoe lasa iny ny fitondrana ray mbola tsy tena lasa teraka fa mbola misy ambikambony eo, fa fitondrana vaovao ndray zao raha mbola hamerina an'izay schéma zay nareo ho hery famoretana, satria tsy sanatria mitarika ny chaîne vahoaka hibraqueny aminareo, fa raha atao ny chaîne de commandement tam'ireny fanaporetana ara-politika reny de ianareo ny tratra farana aty ambany. Miainga avy any amin'ny présidence any zany le izy primature de makaty de ianareo am'izay manaporitra gadrao ranona idio, misy ara tsy mandalo fitsarana kory fa tonga de miditra MD sisa za tsy manapahailalana fa dikoteny hoe zareo kan'le madama teo fa potika tanteraka ny kano, zay tsy mahalala azy fa ho anahy manokana en tant que mpiandro olon'Andriamanitra tsy afaka ny angina fotsiny am'ireny. Ka za zany eto dia mandray roa ny teniko ino no voalohany indrindra hoe rehefa ka tsy vitanareo le asanareo en tant que prêter serment, atero rangahy le toge, atero le toge mampitsara anareo fa zay eto dia garant arak'izay mitondra teny eto ao anatin'ny hoe gardien de la révolution mitodika amin'ny tanorany Gen Z hoe mila manao pression mafimafy kotsika aty amin'ny fitsarana. Za zao mahita fa braqué be any amin'ny politika foana nareo Gen Z sy Gen X, Gen Y, fa azadino fa misy rantsana anankiray ato de ny justice zay anisany nampitondra faisana atsika ka nahitantsika ny Jakoba échantillon anankiray io raha matoy io de niteny tsara izy tao anatin'le vidéo hoe on n'est pas les seuls aux izy ao am-ponja ao fa raha atao angambany am'izao masy mitaraina nareo amin'ny fonja hoe surpeuplé ny fonja de lasa nysaiko hoe tena maditra ve le malagasy mato feno gadrany any am-ponja. Non, raha io tenin'io madame io sy ny tenin'olo ka fa farafahakeliny angambany un tiers ny population carcérale am'izao fotoana zao de resaka torotoroka ny amin'ny resaka politika ny betsaka. Dikan'izay zany aleo rangahy le olona tena meloka tokony hoany makany fa tsy le olona tsy tokony hoany tahaka mitony olona hanao vakansy any Madagasikara mba hanisehony hatsara ny tanànany am'ilay ina filaza zany ho an'le zanakeliny no lasa any am-ponja am'izao fotoana zao. Noho zany dia za zany mangataka faveur no angatahako aminareo, faites un geste parce que braqueny aminareo no masony olona. Za mahatonga anao miteny hoe za aloha eto mialatsiny amin'ny Gen Z sy ny Gen X, moi j'ai pas la tête à faire la fête. Tsy manameloka misy hoe nareo manao fety amin'ny 13 mai am'izao fotoana zao, tsy combat ty ary ny combat tena mbola misy faka mangidy mila esorina, anisan'izany fitsarana malagasy tena lo tanteraka dia braquena any amin'ny fitsarana indray aloha zao ny enjeu. Sofa nisy mialatsiny aminao madama tsy sanatria hoe manararoatra ny fahavoazanao fa so ianao nanao ny vidéo iny ary mideranao ano ny fahasahinao fa ho ararotinay iny vidéo iny anaovanay harcèlement mihitsy eto amin'ny Facebook hoe on a besoin de gestes forts de votre part, messieurs les magistrats, mesdames les magistrats, revoyez kely ny copie anareo. Sahala amin'ny kany io madame io zao mba mangataka tsy ho azy rery fa hoe mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle. Mahafinaritra be lay nataon'lay collectif en avocat tsy haiko taiza izy iny misy andiany maromaro tonga de spontanément ny famory zareo niaro ireo tanora izay voadaroka tamin'ny tolona. Bravo be exemple iny fa tsy ampy ho an'ny zareo efa zay fa ho anareo mpitsara indray tiako resahany mba miangavy re tompoko mba manaova geste anareo am'izao campagne anankiray mihitsy aloha, campagne ny atao hoe ina filaza zany renouvellement ny confiance nay vahoaka aminareo. Za mino fa tonga dia farafahakeliny 50% ny confiance nay miverina aminareo raha zao nareo manao geste fort
ohatra manao campagne anankiray nareo mijery ndray mandeha hoe izy amireo population carcérale nareo no tokony soa aponja noho ny resaka politika na tsy politika akory aza fa hoe tezitra be ngia général bomba fa nisy olona miteny momba ny satroka ny mampime ohatra ny jango iny a dia entitra fanampo dia na tsipitany anany tezitra be le madame anankiray sénatrice lalatina angambany izy iny le nisy ny insulte azy tamin'ny hélicoptère dia nisy nitoraka ny hélicoptère gasa nanino izy iny dia migadra mampitonany any mba imaginenareo ne zany hoe c'est des choses comme ça mameno ny prison tsika tezitra be ihany fa misy nanompa jereo tsara ary mialatsiny fa tsy hoe za miteny hoe zany idéaly a hitanareo ngamba ny Emmanuel Macron aty ho paindro zalahy rehefa mandeha manao bain de foule ary any amintsika ngamba zany tonga dia gadra terivozona mandra-pahafaty ny sasany ary manao doigt d'honneur andro zalahy politicien misy mandefa lafarine mitarehan'ny mpitondra misy mandefa tarte aux pommes fa tsy migadra marina fa interpellé izy marina fa mahazo any fa natsika reny no mameno ny fonja dia lay midragidragy manao ny atao efa nanovako anso teto le okany aviation civile de Madagascar le olona nanao haute trahison firenena tamin'le Boeing 767 tamin'ny Iran dia marea hoe iny fa nisy namoaka any aponja dia nararoty natao anatin'le histoire famoahana gadra tena hoe cacophonie totale mihitsy zany le fitsaranao amintsika tena c'est du bordel désolé avec l'expression permettez-moi l'expression c'est du bordel total donc il faut refaire le ménage en justice sy ny ao amin'ny fitasion resaka pénitentiaire nous zany dia za zany tena mangataka hoe mba hijereo kely tsy nikanty madama ty any fa raha tokony izy hoe misy ireo kan'olona zay tsy tokony tany mahazo mena sanction izy teny mafy tsy haiko zay ataonareo fa tsy fonja kosa tsy fonja kosa ny mety am'izany na dia ataontsika nanao partage sahala am'le vadin'ny Tiramatontsy nanao partage resaka tsy fahamarinana ary mety ny fahatsorana izy afandray izy tena andao akavato dia torao vato ny tranonranona dia dory dia andao anao zay dia manaiky aho hoe incitation à la haine donc il faut mesurer kosa les sanctions manoloana zavatra ohatran'ireny satria tsy mipetraka ka bon affaire théologie iny fa niantiako tenena dia zao hoe mba misy azo atao ve tompoko am'izao apaisement mila apaisement ny fiarahamonina ary mba hiverenany confiance nay aminareo mpitsara satria mialatsino fa ianareo no faran'le chaîne de commandement nandefan'le olona nampiasain'ny fanjakana saketo mpitondra dia ianareo no naniraka le olona ny aponja potika ny fiainana nefa olona tsy tokony potika ohatran'io dia sao dia mba misy karazana tanareo ohatra le opération hoe copie opération tsy fantatro nareo mahalala azy kokoa no za mba ahafahana mba miskane hoe iza daholo moa reto gadra reto na eo tany mora fotsiny aloha mbola atao koa ny any faritany fa za sûr et certain fa la population va apprécier et non seulement apprécier fa hiverina tsy kelikely ny fatokisany vahoaka anareo fa raha fanambarana fotsiny raha déclaration fotsiny avec un petit bout de papier tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Après, on a badika ny fandomberana indray dia miverina indray dia miara-mirona indray ary alalika mialatsiny am'le fomba fiteny fa lasa zay le fiainana eto dia hoe izy tika vitany kifonafona fotsiny ary eto koa somary ohatrany isy tsipy isitona lakolosy kely ho atsika lasa lamody am'izao fotoana mifona zay tompoko mila acte concret am'le fifonana mbola ataoko ohatra na Zakaios rehefa na tsiaro meloko izy ary d'ailleurs Zakaios raha mifona tsy mifona Zakaios azafady tsy mifona Zakaios ny olona mifona masy matetika matahotra voadaroka dia mifona donc c'est pas sûr hoe sincère le fifonana fa bon andao ataontsika hoe sincère le fifonana fa na Zakaios fahatsiarovatena conscientisation hoe wa le tie tena toroko zany nataoko zany le tie dia iny izy tsy niteny Jesosy na ndray maraina akory hoe Zakaios dia ahoana reny fanambakana ataon'olona reny nitsangana Zakaios par conscience dia lasa izy nibata ny volany tany anaty coffre-fort dia hoe reto daholo ny zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana ary c'est pas fini ireto ozy izy ny dommage et intérêt avy efatreny zay ny atao hoe mifona tompoko aminay ka nizaniza ny olona eo tratra farany eo ka mifona dia on a besoin de gestes concrets io no angatahako aminareo mpitsara hoe voarainay ny
de fanambarana ataonareo ary tena misaotra anareo rehefa nanao le filazana hoe mamangataka anareo nao fanambarana de nanao tokoa nareo c'est très important mais c'est pas encore fini mila restauration mila réparation ny vahoaka ty ohatra anankiray ty madama tya hitanareo tsara angamba vidéo zao viral potika tanteraka amin'ny fiainany nona fanapaha-kevitra mpitsara anankiray atao tsy fantatro hoe iza izay nampiasainy fitondrana teo aloha very ny asan'lay ramanga very ny asan'lay ramatoa SDF zareo am'izao tsika miteny zao banaka ty Madagasikara nefa nia traumatisme anao zany tsy fantatry tsony zao mahazo an'io zazy hoe tsy te herika zanaka kely tsika mba fier nahita Madagasikara tsy te herika ny Madagasikara mandrakizay tsony io zazy io satria nahitan'ny zareo ny faisana dikan'izay topoko tsy hoe kory hoe nareo na tonga lizy hoe nareo rehetra ao fa marina fa tsy nareo rehetra ny manao ny ataony fa nazanaty zany mba asio geste mba ndana mba manaova descente kely any amponja de mba jereo kely reo olona reo izavy izy reo fa misy olona ozy izy le vehivavy io ils ne sont tsy tokony ao noho ny etraketraky ny olona sasany ao anatin'izany koa fona fa eto tsaroko tapika eto io cybercriminalité io zay lasa force de frappe ampiasainy sasany pour régler des comptes personnels zany tena anisany atao hoe corruption zany hoe manana problème man'olona izy dia fantatra ane zany karamaina olona fatapatatra ao anatin'ny cybercriminalité mba afana mirégler ny compte de zay nefa ny problème an'le firenena zay lana cybercriminalité tsy misy hetsika na de singambolo raiky zany rehetrarehetra zany zany c'est du foutoir tanteraka donc GNZ azafaly fotsiny nareo miogaoga any amin'ny 13 mai hoe nandresiny tolo non le combat n'est pas terminé il faut braquer nos projecteurs dans le monde de la justice ato amin'ny justice ato koa tena maimbo mila diovina tanteraka satria maloto de maloto fa tsy izy rehetra kory fa zay mahatonga amteny hoe raha mba misy collectif vitsivitsy nareo mpitsara spontanément ohatra nataony reto avocat reto miaro ireo mpitolona ka manao an'izay zavatra zay je pense que vous allez recevoir la reconnaissance et la gratitude du peuple malgache. Saotra tompoko mialatsiny raha ohatra ka matety mpiavo fa tsy hita moa ao anaty période de crise tsika zao ny solombavam-bahoaka am'izao mbola miady ny toerany daola any ambadika any tsy misy mitondra feon'ny vahoaka aloaloha zay anao ny asan'ny député aloha na de mbola tsy député ary zahay aty aminay ny olona mitaraina dia zara ranomen'Andriamanitra nyty canal ty mba afahanay miantso hoe vonjeo fa mijaly le vahoaka kely. Saotra nareo tompoko naharitra ny anao anay. Samitain'Andriamanitra.